tena ve ianao indraindray hoe manaraka ny dio amin'i Kristy tokoa ve aho na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Matsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa? Indro arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa azahoam-panasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pasteur Samuel Lala James. Ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Ry mpiaino ajaina isany isika rehetra izay manaraka hatrany ity fandarana ity. Fifaliana ho ahy mandrakariva ny miaraka amintsika hanohizantsika ny dindinika ara-tsoratra masina izay nampitondraina ny lohateny hoe ny fanjakana mandrakizay, izay indray no dindinika irahantsika manatanteraka androany. Andeha apetratsika eo am-pelatanan'Andriamanitra mandrakariva izany dindinika izany. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra ray be fitiavana any an-danitro, mbola fifalianao anay hatrany ny mianatra ny teninao, ny mifandray aminao, ary tianay indrindra Andriamanitra raha amboarinao ny fo ny mpiaino rehetra, ny fonay rehetra mba handray izany teninao izany. Mangataka anao mbola hamindra fo sy hamela ny elokay rehetra, satria tononona amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Ny toko sy andininy izay hanovozantsika ny dindinika ara-tsoratra masina izay nampitondraina ny lohateny hoe ny fanjakana mandrakizay, dia izay hita ao amin'ny Daniela toko 17 ka ny andiny 17 ka hatramin'ny 412. Ilay toko sy andininy mamarana ny faminaniana mahatalanjona izay nomen'Andriamanitra any Daniela. Andeha hovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ary raha mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina fa indro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny rahon'ny lanitra, ary nankeo amin'ilay lahy antitra izy, dia nampanantonina azy. Nomena fahefana sy voninahitra ary fanjakana izy, mba hanompoany ny fonkom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra azy. Ny fahefany dia fahefana mandrakizay ka tsy ho tapaka, ary ny fanjakany dia tsy ho rava. Tika ny koa ry mpiaino maralisany ny amakitsika ilay ao amin'ny Daniela toko 12 ka ny andiny 420, izay mitovy amin'ny namaranana ilay nofy sy fahitana nomena an'ny mpanjaka Nebokadnezara, nomen'Andriamanitra azy ny fizotra ny tantaran'izao tontolo izao, ary dia ny farana tamin'ilay vato tsy ny andahan-tanana izany fahitana nomena any Nebokadnezara izany, dia ity fanjakana mandrakizay izay hita tao amin'ilay fahitana nomena any Nebokadnezara io koa, dia mitovy tsisy valaka amin'ilay fahitana nomen'Andriamanitra any Daniela ao amin'ny Daniela toko 17. Izao indrindra ny voalaza amin'ny andiny 420 amin'ny Daniela toko 12 manao hoe: ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo, Andriamanitry ny lanitra dia hanorona fanjakana tsy ho rava mandrakizay. Tsy havela ho an'olon-kafa io fanjakana io, fa ireo fanjakana rehetra ireo dia ho torotoronina sy ho levonina, nefa izy kosa dia hitoetra mandrakizay. Ny fantaniana apetratsika ary dia hoe iza no ambaran'ity hoe fanjakana mandrakizay ity. Tao amin'ny Daniela toko 17 ka ny andiny 13 izay nivakitsika teo, dia nazava ny fanambarana hoe nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny rahon'ny lanitra. Ny
fomba ilazana any Jesosy Kristy ao amin'ny testamenta vaovao dia ampiasaina ihany koa ny anarana hoe zanak'olona. Matetika no averimberina ny fanehoanan'i Jesosy amin'izany anarana izany hoe zanak'olona. Tiana ilazana amintsika ry mpiaino manalisany fa Jesosy Kristy dia tena olombelona tahaka antsika, ny aritra ny mafy tahaka antsika, ny zaka sy nandalo fitsapana mahamay tahaka antsika, ary fantatsika rehetra fa tsy nandositra ny azo fijaliana izy fa niatrika ny azo fijaliana mba hatanteraka ny plano ny famonjena izay ho an'izao tontolo izao. Izao indrindra ny voambara ao amin'ny tokisy andiny vitsivitsy izay miresaka ny amin'izany hoe Jesosy Kristy dia antsoina koa hoe zanak'olona. Ao Matteo 4:20-7 dia hoy ny voalaza hoe fa tahaka ny tamin'ny andro ny Noa dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:9-5 dia milaza koa izy hoe indro ny lanitra ny sokatra ary ny zanak'olona nitsangana teo anatrehan'Andriamanitra. Ny tokisy andiny ny hafa ihany koa dia mbola maneho an'izany hoe Jesosy Kristy no asehon'ilay zanak'olona, ilay zanak'Andriamanitra izay tonga nofo tety ambonin'ny tany. Rehefa mamaky isika ao Matteo 7:20 na ny Luka 7:7-10 dia mitovy ny fanambaran'izy ireo hoe fa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Noho izany ry mpiaino manalisany dia tsy mampisalasala antsika ny milaza fa rehefa nanambara ny amin'izany hoe ny zanak'olona i Daniela ao amin'ny Daniela 7, rehefa milaza izy hoe nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny raony lanitra ary nankeo amin'ilay lahy antitra izy dia nampanantonina azy, dia tsy mampisalasala antsika ny milaza hoe Jesosy Kristy no ambaran'izany zanak'olona izay hitany Daniela tao amin'ny fahitana izany. Ny fiavian'i Jesosy Kristy fanondrony no amarana ny tantaran'izao tontolo izao. Mety hevitra ny sasany hoe ny ady lehibe fahatelo no mamarana ny tantaran'izao tontolo izao, na hisy loza handrepaka an'izao tontolo izao, na hoe hisy fivoarana manokana ao amin'ity izao tontolo izao ity ka dia ho taona volamena, taona mahasambatra zany fiovan'ny izao tontolo izao zany. Ry hava manalisany, ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa rehefa ho avy indray Jesosy Kristy dia izay no mamarana ny tantaran'ity tany ity. Ary avy eo dia hisy fanombohana vaovao, satria ny tenin'Andriamanitra no milaza amintsika an'izany fa hoe hisy lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoeran'ny voavonjy rehetra. Fa mahagaga ny mahatonga ny olona ilaza hoe efa tsy misy tsony zany fiavian'i Jesosy zany. Ary raha dinihana aza dia vitsy mihitsy ny fiangonana kristianina no sahy mitory ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy fanondrony iray, satria efa mibahana ao an-tsain'ny olona loatra ny hoe efa ela izay, efa ho 2 taona mahery no nitoriana an'izany hoe ho avy indray Jesosy Kristy, ho hiverina indray Jesosy Kristy, kanefa hatramin'izao mbola tsy tonga ihany. Dia lazain'ny olona fa tsy hisy intsony izany fiverenan'i Kristy fanondrony izany. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy fa any amparany any hoy ny teny dia hisy mpaniratsira, avy aniratsira ka ilaza hoe maharitra tsy miova ny zavatra rehetra, tsisy miova ety ambonin'ny tany. Izany ny fomba fijerin'ny olona sasany ny amin'izany hoe
fiavian Jesosy Kristy zany. Ary dia ataon'ny olona ho fimehezana aza hoe tsisy intsony zany aza manonofo fa tsisy intsony zany ry mpiaino malalisany. Raha ny fiavian Jesosy Kristy voalohany aza izay nambara tao Edena ny am'ilay hoe hisy mpamonjy ho avy, rehefa mamaky ao amin'ny Genesis 3:1-5 dia mazava ny tenin'ny tompo hoe vakitsy amin'ny anaran'ny tompo hoe dia hampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany, izy hanorotoro ny lohanao ary ianao kosa hanorotoro ny ombelahitongony. Izany fanambarana nataon'Andriamanitra izany dia maneho fa hisy mpamonjy izay ho avy, ilay taranaky ny vehivavy hanorotoro ny lohan'ny menarana ary ilay menarana hanorotoro ny ombelahitongotry ny taranaky ny vehivavy. Iza moa no asehon'ilay taranaky ny vehivavy? Tsy iza izany ry mpiaino malalisany fa Jesosy Kristy. Ary Isaia mpaminany dia naminany am'izany koa. Isaia dia tany amin'ny 900 taona talohany nahaterahan'i Jesosy Kristy, ilay faminaniana teny fikasana nataon'Andriamanitra tany ampiandohan'ny fiariany izao tontolo izao dia tanteraka rehefa tonga ny fotoana. Hoy ny voalaza ao amin'ny Isaia 7:7-8 hoe ary noho izany dia ny tompo no hanome famantarana ho anareo, indro hanananaka ny Virjina ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe Immanuel. Ry mpiaino malalisany, rehefa tonga ny fotoana, ary ny apôstôly Paoly moa dia niteny izany ao amin'ny Galatiana 4:4 sy ny 5 manao hoe fa rehefa tonga ny fotoanandro dia nran'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy, nateraka tao ambanin'ny lalàna, hanavotany izay ambanin'ny lalàna mba handraisantsika ny fananganananaka. Dia tanteraka arabaky teny zany. Rehefa mamaky amin'ny filazantsara ny Lioka 1 isika dia mahafantatra ny tantara ny 9:4-7 ny 9:13-30 dia milaza ny fahatanterahany zany fiterahan'ny Jesosy Kristy zany izay nateraky Marie Virjina. Eo amin'ny 9:1-30 dia milaza mihitsy izy hoe ary indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Ry hava malalisany, raha ny faminaniana momba ny fahatongavan'i Jesosy voalohany tetỳ ambony tany aza tanteraka arabaky teny, na dia toa naharitra ela aza ny fahatanterahany zany, satria raha Isaia naminany tamin'ny fahaterahan'ilay Virjina ka ny anarany atao Immanuel, na ireo mpaminany hafa zay niteneny amin'izany koa dia 900 taona talohany nahatongavan'i Jesosy, ela ihany zany, kanefa dia tanteraka arabaky teny rehefa tonga ny fotoanandro. Ry hava malalisany, aoka tsy salasalako isika ny amin'ny fahatanterahan'ilay fiaviana fanondrony an'ity mpamonjy antsika ity. Raha tanteraka arabaky teny tamin'ny fotoana mahamety azy ny fiavian'i Jesosy voalohany, dia tsy salasalana fa ho avy indraiky io izy amin'ny fotoana izay heverin'Andriamanitra mahamety azy ho tonga hamonjy antsika indray izy. Jesosy Kristy mihitsy anie no niteny izany, hoy izy hoe aza manahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra, minoa aiko fa ao an-trano ndraiky dia misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ao anareo aho, ary raha andeha amboatra fitoerana ao anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko ka izay toerako no itoeranareo koa. Jesosy mihitsy no miteny an'izany. Azo antoka izany raha eketsika ho mpamonjy sy mpanavitra antsika Jesosy Kristy dia mino
fa ho tanteraka izany indray andro ady. Ny anjely ihany koa aza dia mbola nanamafy an'izany rehefa niakatra ho any an-danitra Jesosy Kristy, dia indreo nisy anjely niseho tamin'ireo mpianatra teo an-tendrombohitra, dia raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo, dia indreo nisy anjely avy any an-danitra nidina nankeo aminy. Dia izao no voalaza eo ny 9:1 amin'ny Asan'ny Apôstôly 1. Ry lehilahy Galileana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny, dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Mazava zany ry hava-malala isany. Jesosy ny teny, ny anjely ny teny, ireo apôstôly koa rehefa nirahana mba hitory ny filazantsara manerana n'izao tontolo izao. Ilay filazantsara mandrakizay dia ny teniny amin'izany koa izy. Ohatra izay voalaza ao amin'ny Tesaloniana 1:4-9 izay haitsika rehetra hoe fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra, arahany anjely, ny arkanjely, ary dia arahany trompetra. Io lanitra io zany dia ho feno anjely amin'izay fotoana izay, anakoako manerana ny lanitra ny feon'ny trompetra, milaza fa ho avy indray Jesosy Kristy, manambara miaraka amin'ny Jesosy Kristy izay hidina avy any an-danitra. Ho tanteraka ihany koa zany. Ny apôstôly Paoly ihany koa dia niteny ao amin'ny Hebreo 7:20 dia izao no fanambarana nataony, ary tahaka ny nanendrena ny olona iray izay ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka zany dia isy fitsarana. Dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny ota ny maro, dia iseho fanondrony tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy ho famonjena. Iseho fanondrony hamonjy zany Jesosy Kristy. Ry hava-malala isany, na dia toy ny tarehdretra aza ny fiavian'i Jesosy Kristy, dia aza kivy, aza mamoy fo, fa tsy maintsy ho avy izy. Ireo famantarana mialohan'ny fiaviany dia fanambarana eo amin'ny Matteo 4:20 izay ho fitiantsika hoe hisy ny mpaminany sandoka, hisy ny Kristy sandoka, hisy ny horohorontany, hisy ny mosary, hisy ny ady amin'ny firenena maro samihafa. Famantarana izay efa hitantsika isan'andro zany, toy ny lakolosy manaitra antsika hoe efa akaiky ny fiavian'ny mpamonjy antsika. Ary ny anankiray izay famantarana farany izay nambaran'i Jesosy teo izy hoe fa ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia izay vao tonga ny farany. Rehefa milaza izy hoe ho tonga ny farany, dia entina ilazana hoe izay vao ho avy Jesosy Kristy. Tiana ho lazaina zany dia izao, ny filazantsara izay tsy maintsy ho toriana no ho vavolombelona. Tsy hisy afaka ilaza hoe izay tsy mba nandrehan'izany afatra zany, fa ny olona rehetra dia tsy maintsy nanana fotoana izay nahafantarany nandrenesany ny fahamarinana, mitorony amin'ny filazantsara mandrakizay, ny famonjena izay nomen'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia izany filazantsara izay reny ny sofiny tsirairay zany no vavolombelona, tsisy azo ny ialana hoe izay tsy mba nandre, izay tsy mba nahafantatra, ary dia ho tsarain'ny lanitra ny tsirairay avy miatrika an'izany fahafantarany ny fahamarinana izay nitoriana tamin'izany. Ao amin'ny Abakoka 4:7 dia manao antso amintsika Andriamanitra, manao hoe fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoana voatendry, ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Eny, na dia mitaredretra azy izy, na dia mitaredretra azy izy, dia andraso ihany, fa ho avy tokoa izy
ka tsy hijanona. Ry ava manalisany izany no antso tian'Andriamanitra atao amintsika amin'izao fianona ny tenin'Andriamanitra izao, na dia mitaredretra aza ny fahatongavan'i Jesosy Kristy, na dia toa maharitrela aza ny fahatongavany, dia andraso ihany. Aoka hanapaharetana eo am-piandrasana azy, mandehana amin'ny fahamarinana, matokia an'Andriamanitra, minoan' Jesosy Tompo, dia hovonjena ianao sy ny ankonanao ny tenin'Andriamanitra. Ary izany indrindra no ambaran'ny tenin'Andriamanitra amarana antsika azy ao amin'ny Titosy toko faharoa ka ny 9:1 ka hatramin'ny 4:20, dia hoy nivaky ny teny hoe fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika handaza toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filàny izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny onony sy ny marina, ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Koa dia mahareta tsara, hoy Jakobo amin'ny toko 5:7 hoe mahareta tsara rahalahy, mandra-piavo ny Tompo. Ny Tompony hitantsika tsirairay avy, ka ho velona ao am-pontsika mandrakariva ilay fanantenana mahafinaritra, ilay fisehoan'ny voninahitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy, izay ho avy tsy ho ela. Raha mijery manodidina antsika isika, dia toy ny lakolosy manaitra antsika izy ireny, ny fahasarotam-piainana, ny olana eo amin'ny fahasalamana, ny haitany, ny toetran'ny olona miaratsy isan'andro, dia toy ny lakolosy manaitra antsika rehetra hoe miomana, aza akivy na ketraka, miatrika an'izany toe-javatra rehetra zany, fa ho avy ilay mpamonjy antsika, ilay efa nampanantena fa hanamboatra fitoerana masina, hanamboatra toerana ho antsika tsirairay avy, ho avy indray izy. Ny Tompony hitaza ny teny izay nitoriana tamintsika androany zany, ka hamelombelona ao sy ao anatintsika ny hoe ho avy indray Jesosy, ary vonona isika hiona aminy indray andro any. Andeha hivavaka isika hamehizantsika izany dinidinika ara-tsoratra masina androany zany. Misaotranao zay Andriamanitra no ny teninao izay mampatsiaro anay, fa hisy ilay fanjakana mandrakizay, izay toerany voavitra rehetra, ampio izay rehetra mba hiomana ao amin'izany. Na dia toa mitaredretra aza ny fahatongavanao Jesosy, dia toano hery zahay mba hatoky hatramin'ny farany, hanampaharetana eo am-piandrasana anao. Eny ny mpiaino rehetra izay nandre zany afatra izany androany, dia aoka ny fanahinao no hamelombelona an'izany eo am-pona isan'andro san'andro, fa ianao dia ho avy indray, handray anay ho any aminao, dia handova fiainana mandrakizay miaraka aminao zahay. Tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy zany vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry hava malalisany nanaraka izany dinidinika izany androany, dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray. Veloma to. Narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana am-pinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pasteur Samuel Lala James.